Vatsimpana et Dieu Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Okay, raha mivavaka sy tompoko. Ny voninahitra ny dia hoanao Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra izay nahary anay araka ny endrikao, Andriamanitra niraka ny Jesosy Kristy zanaka tomponay, ilay fitiavana tanteraka izay tonga teo nivinay ary mbola niraka koa ny fanahy masina ho ateny anatinay tsiraray avy. Mankalaza anao sy mitsakanao amin'ny voninahitra anao zahay, iray zanaka fanahy masinao, ary dia metraka am-pialan-tananao izao fotoana izao mba ambany fitarian'ny fanahinao masina. Eny tsy miendrika antsonaranao tokoa zahay fa mangataka ny famindram-po famelan-keloka ny fanadiovanao amin'ny ranao sarobidy mba tonga ny afaka amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarina rehetra. Ary dia treo feno izao fotoana izao amin'ny lalàna fanahinao masina mba ho voninahitra aho. Dia raha laza aja saotra voninahitra dia hoanao Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, fa aminay kosa ny fitaminana ambiampy amin'ny anaranao Jesosy Kristy velona masina manakira avy Nazareta nazona manisy mangataka izany vavaka izany. Misaotra tompo manalo. Alleluia. Amen. Mbola mitombana antsika mandrakariva ny ravany fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika. Jesosy tompo ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny epistily voalohany soratan'ny Jaona toko fahatelo andininy faharaiky ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo. 1 Jean 3 11 à 15 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izao no teny nampitondraina izay efa renareo hatramin'ny voalohany, tsy maintsy tsy mifankatia isika, tsy mba tahaka ny kaina izay avy amin'ilay ratsy ka namono ny lalàny, ary nahoana no namono azy satria ratsy ny asany, fa marina ny andralàny. Azakaga rahalahy raha halany izao tontolo izao ianareo. Fantatsika fa efa tafiditra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana isika satria tia ny rahalahy, izay tsy tia dia mitoetra ao anatin'ny fahafatesana ihany. Izay rehetra mifankatia, izay rehetra mankala ny rahalahy dia mpamon'olona. Ary fantatrareo fa tsy mba misy mpamon'olona manana fiainana mandrakizay mitoetra ao anatiny. Amen. Raha mijery ny hafatra sy ny didin'Andriamanitra isika dia voalaza ary voafehy tokoa ao amin'ny didy roa. Ny didy rehetra dia ny hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny herinao rehetra, ny sainao rehetra, ary koa tiavana manao tahaka ny tenanao. Tonga ny hafatra Jesosy amin'izao fotoana izao hoe mifankatiava tsara ao amin'ny Kristy. Dia hita fa tsy mba natanteraka izany sika rehetra. Hatranam-piandohana dia efa feno fahankalana sy tsy fitiavana ny zanak'olombelona. Ny fitiavan-tena no namen'ny fontsika, ary izany mahatonga antsika hanao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, fa mandeha araka ny nofo. Araka izay hita ao amin'ny Galatiana toko 5 andininy 9 ka hatramin'ny andininy 12. Manambara ny asan'ny nofo izany. Ny antony mahatonga izany dia tsy mba manana firaisana feno sy tanteraka amin'ny tompo isika. Tsy manam-pitiavana, tsy manam-pinoana. Dia manjary ny rivotra izay amin'izao tontolo izao no mifamaofao eo amin'ny fiainantsika. Dia tsy mba manana tahotra an'Andriamanitra isika. Eny fa na dia milaza azy ny ao amin'ny Jaona voalohany toko 7 hoe endre manahoana ny fitiavana naseho ny ray ho antsika, dia ny antsoina antsika hoe zanak'Andriamanitra sady izany tokoa isika. Zanak'Andriamanitra ianao, zanak'Andriamanitra aho. Andriamanitra nefa dia fitiavana, ary maha-fitiavana azy dia miteraka fitiavana anatsika izany. Ary raha miteraka fitiavana antsika izany ka raisitsika tokoa ilay fitiavana avy amin'Andriamanitra, izay no ahafahantsika mitia an'Andriamanitra sy mitia ny namantsika tahaka ny tenantsika. Raha tsy manana fitiavana ao anatsika isika dia mazava loatra fa tsy manana an'Andriamanitra
Ary raha tsy manan'Andriamanitra dia tsy afaka manao ny sitrapon'Andriamanitra novinanoviana. Ry havana, Jesosy niantso antsika ho zanany rehefa nandray sy nanaiky azy ho tompo sy mpamonjy ary mpanapaka ny fiainantsika isika. Dia indro fa mahazo ny anjara toerana eo amin'ny fiainantsika Jesosy. Madio tonga ny tenin'ny tompo manao hoe tsy maintsy mifankatia isika, dia aoka samy andinika ny tenany ny tsirairay hoe manahoana ny fitiavako ny ao an-tokantranoko, ny vady, ny zanaka, ny ray aman-dreny, ny mpiray-tam-po, ny mpiara-manompo, ny manodidina, eny izay rehetra mifanerasera amiko. Moa ve raha manam-pitiavana aho dia fitiavana madio? Ny tompo azy dia milaza tokoa amin'ny Matteo 5:25 hoe sambatra ny madio am-po fa izy no entan'Andriamanitra. Te hahita an'Andriamanitra ary ve isika? Manana fo madio dia hita azy isika ary hamaly sy hamonjy antsika izy araka izany. Manomboka izao ary havana dia andeha isika hiala amin'ny fahotana dia ny fankahalana, ny tsy fitiavana, satria izany no didin'Andriamanitra dia ny mba hifankatiavantsika. Jesosy efa nifidy anao, efa nifidy ahy, eny efa niantso antsika izy, efa naka antsika avy amin'izao tontolo izao, eny naka antsika tao anatin'ny maro. Aoka isika hatanteraka izay sitraky ny fony dia ho toa sy tanteraka amin'ny fiainantsika ilay teniny hoe ny mpanompoko izay nifidiko tsy mba hariako. Fankatiava tsara amin'ny Kristy ary aoka hitoetra tokoa anatin'ny fototra izany fitiavana izany. Fa ny fitiavana no ahafahantsika mandresy ny ratsy sy ihany koa manatanteraka ny sitrapony amin'ny antsipiriany. Ahafahantsika ihany koa mandresy ny asan'ny amin'i ety amin'izao tontolo izao. Mitomoera ary amin'ny fitiavana dia ny fitiavan'ny tompo isika ka hatanteraka tokoa ny didiny fa tsy maintsy mifankatia isika araka ny teniny. Enganefa ny masina hampitoetra ny teny anatintsika, enganefa ny masina hiasa ao anatintsika ka azotsika mifankatia tsara tokoa ao amin'ny Kristy. Mahatratra ny ohatra Kristy dia lelazainy tokoa fa raha tia isika dia mahafoy ny antsika ho an'izay olo tiantsika. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho antsika ny fahasoavany sy ny fiadanany anio ampitso ary mandrakizay mandrakizay. Amen. Eto koa Jesosy mandalo miantso anay ianao mba hifankatia. Eny maniry mandrakariva ianao ny toeranay anatin'izany fitiavana izany. Izay rehetra ty tokoa ny nateraka ao sady mahafantatra anao. Izay tsy ty dia tsy mba mahalala anao fa ianao no fitiavana. Naneo ny fitiavana tokoa ianao tamin'ny nandranao ny zanako ilay tokana ry Andriamanitra eo. Zanako ilay tokana izay nandranao ety amin'izao tontolo izao mba hamonjy anay. Zay no profim-pitiavana lehibe indrindra tokoa. Mangataka aminao indrindra zahay ilay fitiavana hiasa teny anatinay, ilay fitiavana agape, ilay fitiavana tsy mba mitaky valiny fa fitiavana miampona, fitiavana madio, fitiavana feno fahatsarana, eny fitiavana feno fahamboniana satria avy aminao ilay avo indrindra. Izany rehetra izany dia mametraka fiainam-pialan-tanao amin'ny fiainanay zahay mba ho fiainana feno fitiavana ary ahafahana mitia anao tokoa amin'ny fo, saina, tena, fanahy manontolo sy mitia ny namanay tahaka ny tenanay. Manomboka manodidina anay ka mipaka hatramin'ny olona izay lavitra ny indrindra dia ny fahavalo izany. Engan'i Jesosy izany fitiavanao izany manjaka mandrakariva ty anatinay atonga anay ho mpanomponao isan'andro. Dia ianao ilay tianay amin'ny fitiavana mandrakizay. Dia rahalahy zahaja saotra anao ilay mipetraka ambosy sy fian'ny zanak'ondry fa amin'ny kosa nitsondra ranomasina dia mitany tokoa ianao ka miaro anay mampamirapiratra ny tavanao na tompoa dia mindra fo aminay eny mananatra ny tavanay tavanao tokoa ianao ka omenany fiadanana ko aminay ny
fitiavana mandrakariva dia ny teninao manambara isan'andro fa tsy maintsy mifankatia zahay satria ianao ny fitiavana. Misaotra Tompo, misaotra Andriamanitra tokony sady marina, mankasitraka fa ny masina misahady tena dinay hatanterana isitrakao amin'ny tsipriany rehetra anio ampitso ary maondrakizay mandrakizay. Aleluia, amen. Ho amintsika ny fitiavan'ny Tompo sy ny fahatsarany.